Eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana indray dia nirevidrevitra indray ny pôbasy teny Anosibe ary lavo ny balan'ny pôlisy irasolobe feo izay mpanindaka fantadaza eny amin'iny faritra iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha ny basy mirevidrevitra tena Anosibe amin'ny famongorana an'ireo jiolahy izay mpanao asa ratsy no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto any Toamasina mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana dia manao fisafonana any anaty elakelan-trano ny mpitandro ny filaminana nanomboka tamin'iny herinandro lasa iny mbola mitana ny sainy mpanarabaovao ny trangana tsy fandriam-pahalemana ao andrenivohitry ny Toamasina ao mpitandro filaminana maro no indray nahetsika hampandro fahalemana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy any an-toerana amin'izao fotoana izao miara-misalahy ny polisy-pirenena sy ny zandarim-pirenena ary ny miaramila misy mihitsy ny fisafona an'ireo elakelan-trano sy ireo quartier maro ny toeram-pisotroana na ny bara ihany koa araka ny fantatra dia tsy maintsy atao ny fisavana karapanondro ho an'ireo tratra mandeha alina ity hetsika ity dia tsy hisy tratra raha tsy milamina tanteraka ny tanànan'ny Toamasina araka ny fanazavana azo avy hatrany mifanampy amin'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa ny mponina eny anivon'ny fokotany manao andro masom-pokon'olona sy ny fiambenana amin'ny alina raha ny vaovao farany avy any an-toerana dia olona 3 hatreto no hadihadiana mahakasika ny raharaha famonoana antahiana ny menjanahary tao ambolo madinika Toamasina tao mbola ahiahina avokoa ireo ka andrasana izay ho toy nyity fanadihadiana lalina ataon'ny mpitandro ny filaminana ity anisan'ny voatazona hatao famotorana ihany koa ilay tovolahy antsoina hoe Kael io farany ilay nisy nandefa loharanom-baovao tao anatin'ny Facebook ary izy no voalaza fa olon-dratsy tsy mbola anisan'ny nantsoina natao famotorana kosa ilay tovolahy nandefa horonan-tsary nilaza sy nanamafy fa tsy izy ilay hoe Kael misy manaparitaka sariny any anaty Facebook mantsy amin'izao ankehitriny izao mety mbola hampanantsoina ihany koa ity tovolahy ity hoy ny loharanom-baovao hatrany nilaza hatrany ny mpitandro ny filaminana fa misy karazany 3 ireo olona antsoina hoe Kael ireo mifamafao be ihany ny filazam-baovao ao anivon'ny tambazotran-tserasera ka tokony samy manao fanambarinam-baovao tsara izay vao mandefa anireny vaovao ireny fa lasa manakorotana saim-bahoaka ho hiatrany ny mpitandro ny filaminana manoloana an'ity raharaha famonoana anitahina tao Toamasina ity midika izany fa mbola tsy fantatra mazava hatreto ireo izay nahavanin-doza tamin'izay famonoana anitahina izay fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro ny filaminana rehetra any Toamasina any amin'izao fotoana izao manoloana an'io trangana famonoana izay nahazo an'ilay tovolahy antsoina hoe tahina io mbola ao anatin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana any Toamasina izay hatrany nanao fanambarana ihany koa ny Emonaty manoloana ny firongatry ny asanjolahy von'olona fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny maro hafa izay mampikakay ny vahoaka ny Toamasina dia natomboka tamin'iny herinandro iny ny fanamafisana ny fametrahana ny filaminana any an-toerana any nijery akaiky ny fizotra ny hetsika fandriam-pahalemana manokana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana any an-toerana ny Emonaty tonga tany an-toerana ny generaly Rakotomalala Andriantahina Jean Herbert izay komandany zandarmeriam-pirenena ny generaly Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarvelo lehibe ny état-major n'ireo tafika ary ny contrôleur général de police Rakotozanany Dani Marius izay tale generaly ny polisy-pirenena napetraka moa ny paikady ka anisan'izany ny fisavona andro alina an'ireo toerana mafana ny fanaraha-maso ny mponina mivezivezy ny fisavana karapanondro sy ny maro hafa io hetsika manokana io dia iarahan'ny polisy sy zandary ary ny miaramila ka nandamina any fandrindrana izay paikady izany ny Emonaty nivory ireto farany fa
nisongadina taony hoe tsy hijanona nihetsika raha tsy milamina itoamasina. Tsy maintsy hatao hasalambo ihany koa ireo roalahy izay nahavandoza namono nahafaty an'ilay tovolahy 13 taona antsoina hoe Tahina tao amboly madinika tao. Mbola ao anatin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay hatrany tao Antananarivo renivohitra indray. Efa ela no nikarohana an'ilay jolahy mpanendaka izay fantatra amin'ny anarana hoe Rasolobe feo. Ity farany izay lavon'ny balan'ny polisy pirenena Nisagy teny Anosibe tamin'iny androny afako maliny rehefa nifanao fangalam-piery tamin'ny mpitandro ny filaminana tao Andrenivohitra nandritra ny taona maro ity Rasolobe feo ity. Iny faritra Anosizato sy Nosibe iny no toerana fanaovana ity olon-dratsy ity ny fanendahana. Nampihorohoro vahoaka izy ary anisan'ireo lehiben'ny jolahy mihitsy ny tenany. Profin'izany dia mbola saika hanositra hamely amin'ny sabatra an'ireo polisy i Rasolobe feo talohan'izao namoizany ainy izao. Midika izany rehetra izany fa tena tsy mitsitsy mihitsy ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo zay minia manao ratsy, indrindra fa ho an'ireo jolahy sy ireo mpandrom-pafananan'olona amin'izao ankehitriny izao. Ary tsy hanavahana moa izany rehetra izany fa izay minia mandika ny lalàna ka manao an'izay resaka asa ratsy amin'ny fandrombana fananan'olona, ny fangalarana sy ny fanafiana amin'ny tampiadiana zay dia miomana fa tsy maintsy ho lavon'ny polisy foana rehefa mifanesitra amin'ireo polisy. Ary efa nampiomana sy ny laza mazava tsara ireo mpitandro ny filaminana fa tsy maintsy hatao hazalambo avokoa ireo rehetra ao anatin'izay fahazaran-dratsy amin'ny fanaovana asa ratsy amin'ny fangalarana sy fanendahan'olona izay ary ny fototry ny tsy fandriampahalemana izay mampikaikaiky sy mampitarenana vahoaka maro manerana ny nosy amin'izao ankehitriny izao. Na ny andrenivohitra izany na ny ambanivohitra dia tsy misy hanavahana fa rehefa tafiditra ao anatin'izay asan-jiolahy izay dia tsy maintsy ho fongoron'ny polisy hatramin'ny farany. Ary ireo mpitandro ny filaminana rehetra dia miara-misalahy amin'ny polisy ao anatin'izany ny miaramila sy ny zandary izay miara-mientana mba hampandry fahalemana. Natao moa izay fiarahamientan'izy ireo zay mba hanatratrarana an'ilay tanjona amin'ilay hoe ny vahoaka malagasy rehetra miaina am-pilaminana tsy misy ahiahy ary ny fandriampahalemana no fototry ny fampandrosoana ny firenena anankiray satria mantsy raha tsy misy ny fandriampahalemana dia sarotra ny hampandroso ny firenena. Nefa moa ny filamatra an'ity fitondrana vaovao ity dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary ny vahoaka malagasy mandry fahalemana sy miaina am-pilaminana ny tanjona. Ka izay no mahatonga an'ireo polisy sy zandara ary miaramila miara-mientana miara-misalahy mba hampandry fahalemana izay mba hanatratrarana an'izay tanjona amin'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso zay. Izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.